mivavaka isika rehetra. Manondroka ny lohanay eto anatrehany seratra fiandriananao indray zahay. Ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masino. Ianao izay efa nampianatra anay. Ianao izay nanambara tena taminay. Dia Jesosy Kristy Tompo, izay nanambara ny tenanao taminay. Andriamanitra marina izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Tonga eto ny zanaky ny fifoazana manerana an'izao tontolo izao. Manambara sy mampiariary fa mizoro vavolombelonao izy. Ka tonga soa masara amin'ity toerana eto amin'ny toby lehibe Ankaramalaza ity, mba ho fanamafisan'orina ny mahavavolombelona azy ireo, eny ho fanamafisamorina ny amin'ny fahafantarana sy ny finoana anao Jesosy. Ka izahay rehetra izay tonga eto androany dia sy ho menatra ny zoro vavolombelonao sy ny filazan'ny saramasina, na amin'ny asa fivelomanay na amin'ny fiainana iray manontolo izany. Aoka ianao no anazava aminay ny teninao, andahatra izany ho anjanaky ny fifoazana, ka na dia matahotra dia ianao no afaka ny tahotra rehetra sy ny tebiteby amin'ny mpanomponao izay nambara izany androany. Jesosy sy maintsy mitombo, zahay kosa sy maintsy miaina, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Hoy ahy aty sy mosignana hoe akory aby ragnandria. Nagnavy agny Andilam-bato misy tazana maromaro eto, nagnavy eto toerana koa aza izany. Ny tompon'anjara dia ny pastora Rakoto Arisoa Arifetra, fa mbola any Amerika izy amin'izao fotoana izao, sy tratrany zany gn'anjarany. Fa ny pastora amin'izao reto sy avy tany Amerika, fa eto Madagasikara ihany izy no nalaina. Izany hoe mitondra gn'anjaran'olo zany ny tenako eto. Dia hoy aho raha nianso anay i président Sinode Manakara, amboarinao izy gn'anjaran'ny pastora Fetra io. Mamenamenatra zany ragnandria zay misy ny lohateny hoe sy menatra satria fantako izay inoako. Noho izany dia noraisina mpanatretena izany anjara izany, dia mitondra ny lohateny hoe sy menatra aho satria fantatro izay inoako. Mba haverisika indray mandeha hoe mba nareo koa manongona anazy. Sotra tompoko. Mbola tanora 20 taona aho niditra STPL. Izany hoe niditra amin'ny fianarana ho pastora. Esho lasa eny indraindray aza dia nihidy efitrano mihitsy ny tomany rehefa mare vavany manodidina amin'ny teny hoe voa. Lany amin'ity pastora ity mifatandroana. Dia rehefa mamaky ny soratra masina matetika dia zaho hitako tao hoe sy menatra ny filazantsara aho fa herin'Andriamanitra ho famonjena zay rehetra mino izany. Izany indrindra no antony nanomezan'ny Paoly Apôstôly ity teny ity mba ho fampaherezana ny Timoty amin'ny asa pastoraly ataony. Na dia mbola zaza, na dia mbola tanora aza Timoty, dia hoy izy
ny filazantsara izay toriana dia herin'Andriamanitra ka tsy tokony menatra izay rehetra matoky azy. Ny zavatra hita matetika ry havana dia izao, miroso makany amin'ny fitiavam-boninahitra ny olona. Marina ve zany sa diso? Anareo ihany nizakan'izany fa sy aho. Miroso makany amin'ny fitiavam-boninahitra ny olona ka mila ho very, mila sy ho say, mizoro amin'izany filazantsara izay misiona na iraka nomena ho an'ny kristianina izany. Mba hoentina mandatra izao teny izao dia hozarana telo lehibe ny amin'ny fomba melabelarana azy. Voalohany indrindra ny iresana ny enatra, satria hoy Paoly sy menatra ao. Ary izany voambolana menatra na enatra izany dia miverina matetika fampiasain'ny Paoly ao amin'ny epistiliny. Ka hoy izay resaka foiny hoe ny enatra, iresana indrindra ny amin'ny enatra taloha sy ny enatry ny filazantsara. Ary faharoa no iresana ny amin'ny perikopa dia ny amin'ny hoe ny faribolany fizoroana. Ny faribolany fizoroana. Izay iresana indrindra ny amin'ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana, satria hoy Paoly sy menatra aho satria fantako fahafantarana zany. Fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana. Ary ny faharoa dia ny fizoroana amin'ny alalan'ny finoana. Hoy izy sy menatra aho satria fantako izay inoako. Ny fizoroana faharoa dia amin'ny alalan'ny finoana. Ary amin'ny farany ny amin'ny amelarasika indrindra ny amin'ny hoe ny fifoazana, ny zanaky ny fifoazana toby lehibe eto Karamalaza sy menatra izay inoany. Io no farany amin'izay ho resasika eto. Inona moa ny enatra? Ny enatra dia ilazana indrindra ny teny izay mifanohitra amin'ny voninahitra na laza. Izany hoe ny olona miloloha enatra dia ny olona sy manana ny voninahitra isony izy. Izany no antsoina hoe enatra na olona miloloha enatra. Ilay fahasapantena nanao ny zavatra sy mety na diso teo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe misy karazana fefy na norma apetraky ny fiarahamonina. Ka rehefa miala izany norma napetraky ny fiarahamonina izany ianao, dia ino no tatovina? Enatra no tatovina na enatra no lohalohavina izany. Izany hoe rehefa nisy fahadisoana zany dia lasa manana toetra miiba ny olona anankiray. Ka tonga hialana tafavoaka ny fiarahamonina, misy azy mihitsy aza indraindray. Ho an'ireo mpikaroka momba ny na ny mpahay psikolojia dia mamaritra manjava tsara fa ny enatra dia fiasem-poteraka noho ny fiheverana fa niala tamin'ny fahendrena napetraka ny fiarahamonina dia ny fahendrena sosialy izany. Izany no enatra raha faritina amin'ny ivelany soratra masina izany. Fa amin'ny perikopa-njanjantsika zao kosa, izay amaritany Paoly azy indrindrandrindra, ny hoe enatra izay voambolana ampiasain'ny Paoly miverina insivy na mahery mihitsy aza, dia amaritany manjava tsara fa mifanohitra amin'ny fizoroana vavolombelona, eny mifanohitra amin'ny filazansaran'i Jesosy Kristy. Izany no enatra. Ny olona manana enatra dia sy say mizoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy na ny filazantsara izany. Dia amin'izany no anambarana amintsika fa izay rehetra say, izay rehetra vonina, izay rehetra mieritreritra fa mbola izoro ho vavolombelon'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy miala amin'izany enatra mahazo azy zany.
ny tena vavolombelona marina dia sy misy enatra na iza eo aminy. Izany no anambarany Paoly apôstôly eto hoe sy menatra aho satria fantatro izay noako. Avy taiza moa ny enatra? Io koa no mampiditra asika amin'ny hoe ny enatra taloha. Naraina aho dia naheno fa hoe lavabe ho ny fampianarana tamin'ny herintaona, dia ho fitinisika arak'izay fitinina koa zany gn'androany mba sy ho tratrany ny lavabe. Ny enatra taloha teo amin'ny tantaran'ny Adama sy Eva no nisehony voambolana enatra voalohany. Ao amin'ny Genesis 2:5-20, izao ny voalaza ao. Ary nitanjaka izy mivady, nefa sy nalala enatra izy. Fa rehefa nanota Adama sy Eva, dia lasa nahoana izy? Lasa nahalala enatra. Ka dia ahoana ho izy? Nandray feonao aho tompoka dia nisitrika satria nitanjaka menatra izy. Ny tiana songadina amin'izany dia zao: ny enatra dia sy mba natsorana amin'ny ronan'Andriamanitra sika olombelona velively, fa vokatry ny fahalavona ny enatra. Izany hoe mifamatotra indrindra amin'ny fahotana ny fisian'ny enatra teo amin'ny olombelona. Raha lazaina amin'ny fiteny hafa zany dia ity: ny enatra dia fialan'ny voninahitran'Andriamanitra natafin'ny olony. Ary izany koa ny ilazana amin'ny zanaky ny fifoazana eto androany, fa na iza manala ny voninahitran'Andriamanitra natafy azy dia homenatra sy angay ahy izy, eno sy mba misy aza. Ambara amintsika eto androany fa raha tafahala aminao ny voninahitran'Andriamanitra izay natafy anao, dia miloloha enatra ny sisa misy eo amin'ny olona. Sara ho marina eto ry havana fa ny Baiboly dia mampianatra antsika ny amin'ny péché originel, zany hoe ny ota voalohany, dia ampianariny amin'izany koa fa araka izay nandovasika ota no andovan'ny olombelona enatra koa. Raha lazaina zany dia ity: raha toa ka an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, dia nisika olombelona iny enatra. Fa noho Kristy Jesosy maty teo amin'ny hazo fizaliana, dia lasa nisalorana voninahitra isika. Ho azavaiko zany mialohan'ny famaragnana ny amin'ity lahateny ity. Ny sary avoaka tao anatin'izany raha fitinina dia ity: ny enatra taloha zany dia ny fialasika tamin'ny fitafiana ny voninahitran'Andriamanitra izay namirapiratra nasalony asika rehetra izany. Midika izany fa ny olona izay sarohan'ny voninahitran'Andriamanitra dia sy mba homenatra velively na iza izy. Manomboka amin'ny sekoly elahady hatramin'ny ray aman-dreny pastora eo, rehefa mitafy misalotra ny voninahitran'Andriamanitra dia sy homenatra velively ao anatin'izany izy. Nolovainy zanak'Israely tamin'ny Adama koa izany enatra izany, ka indraindray aza dia tafahala tamin'ny finoana an'Andriamanitra izy ireo. Dia zao ny zava-misy: rehefa babo na nandevozina izy ireo, dia tena nasiaro very na siaro menatra tokoa izy. Satria nahoana? Ny resenady teo amin'ny faritra Ancien Proche-Orient iny dia sary isehoana mihitsy fa ilay Andriamanitra izay notompoina misy aza ny resy. Rehefa resy zany ny firenena anankiray, dia gn'ino ny resy? Gn'Andriamanitra izay notompoiny, ka enatra lehibe zany teo amin'ny zanak'Israely. Zao anefa ny enatra dia mampandroso koa aza izy
izay ny fizery miabo ny enatra ny olona mahasiaro tena ho menatra dia mitarika azy ho amin'ny fanisiana izany. Ary izany ny an'ny zanak'Israely rehefa nasiaro tena ho andevy sy babo izy dia niverina tamin'ny fitafiana ny voninahitr'Andriamanitra indray izy. Ka no amafisiny nasehony nizoroany ho vavolombelona tamin'ny finoana izany, ary izany indrindra no nisiany Shema Israely na ny fanekempinoany zanak'Israely. Izany hoe nitokana handresena ny enatra dia ny fizoroana ho vavolombelona amin'izay inoanao. Fa na iza sy samy izoro vavolombelona amin'izay inoany dia ho menatra sy angaya izy ny amin'izany. Ny enatry na ny enatra ny filazantsara. Ety ampiandohana ry havana dia tsara ny manambara fa araka ny lohahevitsika dia ny hoe sy menatra aho satria fantako izay inoako. Paul apôstôly dia tia milalao voambolana. Amin'ny epistiliny dia miverina matetika ny teny hoe satria. Dia hoy ny lohateny raha atao sarisary. Sy menatra aho dia ny satria zany eo ampovoany fantako izay inoako. Izany hoe mipetraka ho antony, ho porofo manambara ny antony sy mahamenatra ny Paul ny voambolana hoe satria. Sy menatra aho satria fantako izay inoako. Dia sinona izany fa ny filazantsara an' Jesosy Kristy Tompo izay mateo amin'ny azy fizaliana. Ety ampiandohana ny hoe filazantsara dia izay voafaritry ny faribolana ny azy fizaliana. Izany hoe ny azy fizaliana no faribolana mamaritra ny hoe filazantsara. Ivelany ny azy fizaliana Jesosy dia tsy misy ny filazantsara raha Paul ny mamaritra azy. Ho anao izay manorina ny filazantsaranao amin'ny fitiavam-boninahitra dia tsy ao anatiny antsoina hoe filazantsara araka izay amaritany Paul apôstôly azy izany. Paul apôstôly dia nisangana ho vavolombelona matoky ka sy menatra izany filazantsara izany izy. Antony tokana ny mahatonga izany dia ny fahasapany fa sy misy azahoana famonjena afa-tsy lahy azy fizalian'i Jesosy Kristy Tompo. Ka mizoro sy ho menatra amin'izany filazantsara izany izy. Ary izany koa no nitomany ny Timoty zanany mandritra ny amin'ny fanaovana ny asa pastoraly rehetra mba sy ho menatra ny filazantsara izy. Fa ahery ampinoana ary tomana ny zanaky fifoazana koa androany mba sy ho menatra ny filazantsara fa izoro ho vavolombelony Jesosy Kristy Tompo. Vaindohan-draharaha tamin'ny Paul ny fitoriana filazantsara dia ilay filazantsara ny Kristy izay herin'Andriamanitra izay isehony indrindra fa sy mahamenatra azy. Sy nataon'ny Paul ho sakana izany na dia tao anatin'ny fifatorana na tao anatin'ny fizaliana, eny niaritry ny maizina zay izy dia mbola hoy izy nampahery an'ny Timoty sy isika koa. Sy menatra aho satria anareo manohy azy sy matory zany ny fiangonana. Ny faribolany fizoroana. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faharoa amby folo. Timoty faharoa toko voalohany ny andininy faharoa amby folo izay ilazany Paoly amin'ny anaran'i Jesosy. Sy menatra aho satria fantako izay inoako. Raha omena lohateny io dia hoe ny faribolany fizoroana. Noresana teo fa ny faribolany filazantsara dia ny azy fizalian'i Jesosy Kristy Tompo. Fa ny faribolany fizoroana vavolombelona kosa dia araka izay ambaran'ny Paul hoe fantako izay inoako. Dia ny hoe ny fahafantarana sy ny finoana
izany. Ho jeresika voalohany ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana. Ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana. Mizara roa lehibe ny ampiasan'ny Paoly ny voambolana hoe mahafantatra na fahafantarana. Ny voalohany dia ny ginosko, teny grika izay adika hoe mahafantatra. Io ny voalohany ampiasan'ny Paoly azy, ginosko, mahafantatra. Ny tena heviny dia zao, milaza indrindra ny amin'ny fahafantarana vokatry ny fianarana lalina na fanadihadiana izay natao. Fahafantarana vokatry ny esperiansin'olona iray izay ny ainany. Izany hoe andondroana koa ny amin'ny fahafantarana an' Jesosy izany vokatry ny fampianaran'ireo mpampianatra maro isan-karazany. Ka tonga mahay ny mpianatra ary tonga mahafantatra an' Jesosy vokatry ny fampianarana nataon'ireo mpampianatra izany. Ohatra ny mpianatra, ho an'izay mpampianatra dia mahafantatra tsara fa ny lesona izay nampianarana ny mpianatra dia tonga mahay ny mpianatra ka mahafantatra. Dia izany koa ny ampiasan'ny Paoly ny voambolana hoe mahafantatra. Ny voalohany indrindra dia ilazana ilay fampianarana izay noratovina na nampianaran'ny mpianany koa dia momba ny fahafantarana izay inoana dia Jesosy Kristy Tompo izany. Matetika koa dia ampiasain'ny Paoly ilazana ny fahafantarana an'Andriamanitra izany vokatry ilay experience niaran'ny Paoly tamin'Andriamanitra. Izany hoe tonga fiainan'ny Paoly lasa manana experience amin'ny fahafantarana an'i Jesosy izy, ka dia fantany izay inoany izany. Matetika dia itiky fahafantarana na ginosko ity no tonga aloha eo amin'ny olona iray. Izany hoe mahafantatra vokatry ny fampianarana tao azy izy. Vao tonga amin'ny fahafantarana faharoa dia ny oida izany. Izany koa ny resansika foy ny amin'ny oida. Ny fahafantarana na ny ampiasain'ny Paoly hoe mahafantatra faharoa dia ny oida. Ny dikany dia mahafantatra na mahalala. Mahafantatra na mahalala, io ny dikany teny hoe oida na ny teny grika hoe oida. Mialohan'ny anazavana izany ry havana dia zao no ambara amintsika. Raha toa ka ilay fahafantarana vokatry ny fampianarana ataon'ny mpampianatra ny voalohany indrindra, dia maneho indrindra ny mazava-dehibe ny fisian'ny mpampianatra izany. Tian'ny Paoly asongadina fa sy sinisinina ny mpampianatra, dia ny mpampianatra soratra masina. Anambarana koa fa manana ny toerana sy ny maizy azy eo amin'Andriamanitra ny mpampianatra, dia ny mpampianatra ny soratra masina araka izay ambaran'ny Paoly azy izany. Ny oida dia sy ilazana ny fahafantarana vokatry ny fianarana natao, fa ilazana indrindra ny fahafantarana vokatry ny fanambaran-tenan'Andriamanitra izany. Ka indraindray, eny matetika aza dia dika hoe mahalala. Raha ny testamenta taloha manazava ity voambolana ity amin'ny teny Hebreo dia anondrona indrindra ny fifakafantarana na ny fahalalana eo amin'ny mpivady. Izany hoe manambara ny amin'ny zava-miafina na diankely indrindra aza dia fantatra avokoa manambara fiombonanaina koa izany. Ka izany no dikany sy hevitra ny teny hoe oida. Tian'ny Paoly ambara eto fa sy vokatry ny fianarana nataony no nahafantarany an'i Jesosy Kristy Tompo, fa asongatiny ao anatin'ny teny ity dia ilay fiaonany tamin'i Jesosy tao Damaskosy. Io no nahafantarany Paoly azy bebe kokoa.
Izany hoe ilay fanambaratena nataon'Andriamanitra, ilay fampahafantarana nataon'Andriamanitra ao am Jesosy Kristy. Io ny nahaizan'ny Paoly, io ny nahafantarany Paoly an Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy azy eo amin'ny fiainana. Amin'ny ty anjarasika ty ary, dia ny amin'ny ilazan'ny Paoly hoe sy menatra aho satria fantako, dia ity voambolana oiday ity no ampiasain'ny Paoly fa sy gnosko. Izany hoe sy ilay ny anarany na ny fahafantarana vokatry ny fianarany, fa ilay fahafantarana vokatry ny fanambarantenan'i Jesosy Kristy tompo tamin'ny Paoly tao Damaskosy izany zavatra izany. Sara marina eto fa sy izay rehetra nampianarina ka mahafantatra dia mino avokoa, na dia ny devoly koa aza dia nianatra, na dia ny devoly koa aza dia mahafantatra ny Jesosy, fa sy nino azy izy, sy nino azy izy. Izay anambarana amindrindra ny antony nametrahan'ny Paoly an'ity voambolana oiday ity amin'ity anjara lahatensika ity, dia ndroany fa besaka ny olona mianatra, besaka ny olona mahafantatra ny Jesosy, besaka ny olona mahay, fa visy ny mino azy. Ary ny mino azy dia isika zanak'Ankaramalaza tonga manatrika izao isan-keritaona izao androany ity. Dia io ny lazana amintsika koa fa aoka mba sy hipetraka ho fianarana na fahafantarana an' Jesosy sy gnazy fizaliana vokatry ny fampianarana eto ihany ny fahafantarasika fifoazana azy, fa tena fahafantarana miara-miaina, miara-miombona amin'izany Andriamanitra izany. Fantan'ny Paoly sara fa Jesosy ny Kristy, fantan'ny Paoly sara fa Jesosy izay inoany dia Andriamanitra lehibe, fantan'ny Paoly sara fa ilay fahafatesany Jesosy teo amin'azy fizaliana dia io ny filazany sara ho azy, ary sy misy filazany sara ivelany izany azo fizaliany Jesosy izany. Izany koa ny mampiditra asika amin'ny hoe ny fizoroana amin'ny alalany finoana. Rehefa nijoro vavolombelona fa fantan'ny Paoly sara mazava Jesosy Kristy izay sy mamenatra azy, dia mizoro vavolombelony amin'ny finoany koa izy. Dia io ny ao anatin'ny faribolany fizoroana vavolombelona, inona ny voalohany teo iny fizoroana iny? Ny fizoroana amin'ny fahafantarana, ary ny faharoa dina ny fizoroana amin'ny finoana. Inona moa ny finoana? Ny mpahay siansa dia mamaritra fa ny finoana dia fanekenam-bolony ihany, ny zavatra iray ho marina nefa sy misy proof akory aza. Izany no namaritany siansy ny hoe finoana. Ary tondroin'izy ireo misy aza hoe ny finoana dia tahaka ny dogma fotsiny ihany, sy misy proof ny fahamarinana, fa fanekena ambolony ihany izay lazaina fa inoana. Fa Paoly apôstôly kosa, ny soratra masina kosa, dia manome famaritana manjava araka izay ambarany Hebreo amintsika, dia ny Hebreo 1:12 manao hoe ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana amin'ny zavatra sy hita. Fatokina amin'ny zavatra antenaina, fanehoana na fanantenana amin'ny zavatra sy hita. Izany hoe raha faharitana fohy ny finoana dia izao: fatokina, ampiana, fanantenana, ampiana ny zavatra sy hita. Amin'izany dia ambara fa raha tafahala ao anatin'ny zavatra telo io ny finoanao, dia finoana sy ampy izany. Fa ny fahafenoan'ny finoana araka izay nambaran'ny bokin'ny Hebreo azy, dia izay mahafaritra zavatra telo dia ny fatokina, ny fanantenana, eny ny finoana ny zavatra sy hita. Amin'izany ny hoe fatokina
dia ny fiazonana sy ampisaalasalana any Jesosy Kristy Tompo. Ny fanantenana dia ilay faniriana ampinoana ny zavatra ho avy, ary ny zavatra sy hita dia io ilay fiainana mandrakizay, izay sy hita sika amin'ny masosika, fa iaina sika isanandro dia ny olon'ny fanjakan'Andriamanitra. Izany indrindra no ilazany ny amin'ny teolojia sinoptika hoe ny fanjakan'Andriamanitra dia sady efa tonga ny mbola no mbola andrasana. Tahaka izany koa ny fiainana mandrakizay, izay zavatra sy hita sika mino dia sady efa tonga iaina sika isanandro no mbola diasana amin'ny fahafenoany amin'izay toerana misy ny Jesosy Kristy Tompo izany. Avy amin'Andriamanitra ny finoana sy noho ny ezaka ataosika olombelona te iny fa noho ny fanomezan'Andriamanitra sika. Matio 9:7-10 ahitasika izany. Ampianarin'ny Paoly mazava tsara kosa fa ilay finoana izay matesa sika sy izy roa ny vavolombelona dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny dia avy amin'ny teniny Kristy. Romana 10:7 no misy izany. Izany hoe ivelan'ny fianoana ny tenin'Andriamanitra zany dia kely ny azahoan'ny olona iray finoana. Fa izay miorina, izay maharitra amin'ny fampianarana sy misy klema ho izy Paoly, izay matoky amin'ny fampianarana sy misy klema ho izy Paoly, dia izany no iasan'ny fanahy masina ka afaka manana finoana velona ao anatiny izany. Ny antony dia ity, satria ao amin'ny tenin'Andriamanitra no ahafantarasika an' Jesosy, ary ao no misy ny fanambarantenan'Andriamanitra, dia amin'ny alalany izany fanambarana izany. Raha azavaina dia tahak'izao, ny fanahy masina no mamboly izany finoana zany ao anatisika. Sotro rano fa somary mbola tsy salama loatra. Raha azavaina dia tahak'izao, ny fanahy masina no mahay mamboly ny finoana ao anatin'ny olona. Izany hoe sy noho ny fahasaransika na noho ny ezaka ataosika n'olombelona no mamaritra ny alehibe sy ny mahakely ny finoansika. Fa ilay fanahy masina izay miasa ao anatsika ka mahatonga sika ho afaka mitahiry izany finoana izany ao am-posika, io no ananasika ny amin'izany finoana lehibe izany. Sy misy no famandraha mahay manaiky fa Jesosy ny Kristy Tompo, raha sy ny fanahy masina no manambara aminy. Ary izany no izy roan'ny Paoly vavolombelona, fa na dia nianatra ny amin'ny lalàn'Andriamanitra, nianatra ny amin'ny testamenta taloha aza izy, dia sy nahafantarany an' Jesosy Kristy Tompo izany, sy nazoany finoana an' Jesosy Kristy Tompo izany. Fa kosa ilay fanahy masina izay niasa tao aminy tamin'ny alalan'ny fisehoany Jesosy Kristy Tompo sy ny fiaonana tamin'i Jesosy, io no namboly finoana sy niteraka finoana tao amin'ny Paoly apôstôly izany. Izany koa no anambarana amin'sikana zanaky ny fifoazana, fa ny finoana no lehibe izay ahafahasika mifandray amin'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Ivelan'ny finoana dia sy misy antenaina ny amin'ny fifandraisasika. Raha lazaina sotra zany dia tahaka an'ity, ho asika rehetra tonga eto zao dia mivandy ny milaza fa sy nandalo tamina tetezana. Mba hasangano ny tagna hoe izay nandalo tamina tetezana. Misy visivisy any zany tsy nandalo tamina tetezana. Ianareo ihany nilaza teo. Dia zao zavatra misy. Rehefa misy tanàna anankiray na lalana anankiray
ka misy rano na zavatra tsy afaka andehanana, dia ino napetraka eo? Misy tetezana. Izany hoe ny asan'ilay tetezana amin'izay fotoana izay dia mampifandray ny avy any ivelany makety amin'ny toerana anankiray. Izany hoe connexion zany. Dia tahaka izany koa ny finoansika an'Andriamanitra ao amin'ny Jesosy. Io ny tetezana izay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra. Ivelan'ny finoana dia tsy afaka mifandray amin'Andriamanitra mivantana isika. Fa ny finoana no tetezana mampitoy sy mampifandray ny elaelana makadiry izay mampisaraka sika amin'Andriamanitra izany. Ny finoana zany raha izany dia mila fikolokoloana feno. Tahaka ny tetezana dia mila fikolokoloana feno izy mba ahafahany ny lalana mitoy. Dia tahaka izany koa ny finoana, mila kolokoloina mandrakariva fa tsy mizanona hoe nahazo finoana vita batisa, vita confirmationa, vita tokana ho mpiandry, eny natokana ho katekista sy diakona, na ho pastora aza dia sy ilaina soa ny finoana. Tsy izay. Fa mila fikolokoloana ny finoana ny amin'ny mba hiazonana sy izoroana ho vavolombelon' Jesosy Kristy Tompo. Ny azo ambara amin'izany dia zao: ny olona mahafantatra izay inoana no afaka mizoro vavolombelon' Jesosy Kristy Tompo. Dia hoy Martin Luther milaza azy: izay mino an' Jesosy Kristy tokoa dia mametraka azy eo amin'ny laharana voalohany. Izy no tiany sy atahorany mihoatra ny zavatra rehetra. Dia ny finoana an' Jesosy Kristy Tompo izany. Tsy maintsy atao loha laharana eo amin'ny fiainam-pifoazana ny finoana. Rehefa mahafantatra tsara an' Jesosy isika, dia ny finoana azy indray no mibaiko izay rehetra ataotsika fifoazana. Ny fifoazana tsy mandeha amin'ny finoana dia fifoazana mandeha anjambany ihany araka izay fantatrany ny amin'ny fahafantarany vokatrany sy finoana izany. Fa izay tena mahafantatra, izay tena mahalala an' Jesosy dia mino sy matoky azy ary manantena azy amin'izay rehetra momba azy. Koa amin'izay dia io indrindra ny ilazana fa izay rehetra mino an' Jesosy Kristy Tompo, izay rehetra tsy menatra ny filazansaran'i Kristy, dia tsy mba ho menatra na oviana izy. Hoy Isaia 7:20, tsy ho menatra izay rehetra mino azy. Isaia 7:20 izany. Ny zanaky fifoazana marina, ny tena matsiaro tena fa nahafan'Andriamanitra tao agnatin'ny lavaka nisy azy. Tsy fantako ny anareo io, fa gn'anahy da tena fantako. Raha lavaka nangadina fotsiny nangalana anareo, gn'any pastora Eliasy dia tena lavaka izay feno olitra, tena feno ny zavatra ratsy indrindra. Ary tsy mahamenatra hay izany. Fanafan'Andriamanitra tao agnatin'izany lavaka sy tanoanoa feno olitra zany aho, ka tonga madio misangana eto alohanareo mizoro vavolombelon' Jesosy Kristy Tompo. Tsy fantako gn'anareo agny, ka mbara aminah koa fa samy mizakagna anazy am' Jesosy agny. Izany koa ny mampiditra antsika amin'ny lafin'ny pratika dia ny hoe ny fifoazana sy menatra izay inoany. Ahoana ny lohatenitsika mba averisika indray mandeha? Sy menatra aho satria fantako izay inoako. Ny zanaky ny fifoazana sy menatra izay inoany.
Etỳ am-piandohana sy mandravany amin'ny famaritan'ireo ray aman-dreny maro ny amin'ny hoe fifoazana aho. Fa amiko ny hoe fifoazana dia izay voafaritra ao anatiny faribolan'ny fizoroana vavolombelona amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Dia ilay olona maty taloha fa nifoha ka velona ary mizoro vavolombelona ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Amiko zany ny hoe fifoazana dia izay ao anatin'ny faribolan'ny fizoroana vavolombelona manana an Jesosy Kristy ho Tompo ka mifamatotra amin'ny antsoina hoe kristianina ny fifoazana. Izaho teniko indray mandeha nitory-teny tamin'ny fiangonana tamin'ny FLM Belzika aho. Tsy haiko raha misy manatrika eto zareo androany. Izaho ny lazaiko ny fifoazana aho dia mitovy ihany amin'ny antsoina hoe kristianina. Ny olona matetika ny hoe fifoazana dia mpiandry. Fa ny fifoazana dia égale kristianina. Amin'izany ny hoe kristianina dia izay voafaritra ny faribolan'ny Kristy. Izany hoe izay voafaritra ny amin'ny soatoavina misy ny Jesosy Kristy ho Tompo. Izany ny antsoina hoe kristianina. Izany hoe ny fombafomba kristianina rehetra ny dia tongotra ny Kristy, io no andehanan'ny kristianina. Ny soatoavina maha kristianina dia voafaritra amin'ny soatoavina izay napetraky ny Kristy sy apôstôly zany. Dia ity ohatra ny rasiko tamin'izany. Ny afantarana ny Norvégiana dia ny fombafomba sy ny kolosaina ary ny fiainana Norvégiana. Ny afantarana ny Amerikanina dia ny fomba fiainana amin'ny kolosaina sy ny soatoavina Amerikanina. Ka na dia gasy aza izy ka mipetraka any Amerika na Norvége dia iny tahaka ny Norvégiana ihany izy satria mahay izany fomba izany. Dia tahaka izany koa isika kristianina. Zarazarainy foko samihafa, zarazarainy saranga samihafa, fa samy voafaritra ao anatin'ny faribolan'ny Kristy, miaina ny soatoavina ao amin'ny Kristy. Dia izany no maha kristianina sika. Eny izany no mahazanaky ny fifoazana sika. Na dia sy minisitra iaho io, ao anatin'ny soatoavin'ny Kristy zany koa mba sisy magnambany anahy. Isika izay tonga eto zao, na dia mievy tena ho farahidiny amin'ny fiarahamonina aza, fa mahasary tena ho zanaky ny fifoazana, dia mihoatra lavitra ny amin'ny manamboninahitra izao tontolo zao ny ahafahasika mahazo ny amin'ny voninahitra izay omeny Tompo asika. Ny fifoazana sy menatra izay inoany. Modely maro izay efa henisika sy hitasika ary fantasika ny amin'ny fizoroana vavolombelona nataon'ireo ray aman-dreny mpipoazana maro. Raha sy ilaza ny amin'ny martiora rahasalama isika, na dia vavambasa aza nisangana teo alohany, dia hoana ho izy? Tena zanaky ny fifoazana marina na rehefa sy matory. Ny tinambara amin'izany dia ty gnanahy aloha dia sy haiko raha ohatra misy vavambasy misangana eo la mbola izoro vavolombelona eo ty. Fa ambara kosa androany fa ny olona mahasiaro ny alehibe ny filazantsara sy ilay Jesosy izay inoany, na inona misanga hanohitra azy, dia mizoro vavolombelona ny finoany izy sy homenatra izay inoany izy, tahaka ireo ray aman-dreny. Ny mama Volalavana Germaine naniry anatrika azy aho fa sy nahita azy. Izaho mba fizoroana vavolombelona ataoko satria resaka fizoroana vavolombelona neto. Nananaretina ho ny pastora Elias mbola kely, dia noentiny mba tonga tao manakara ny mama Volavana Germaine,
dia mba niazakazaka koa zany ray aman-dreniko satria zay omby asa nindesana anay hony dia maty avokoa. Eniny reniko zany, tsy lainga zany. Ary sy netiny sabo anay koa ny omby asa satria mahery andro ony. Raha mba nahen'ny mama volavana Germaine tonga dia mba niazakazaka. Dia hoy ny reny malalatsika rehefa mba niarany lahatra tamin'olo teo ny ray aman-dreniko. Apodio ny pastora dia nitonony ny anaran'ny papako. I papako amin'ny episode toka be. Dia natsoiny hoe modia hono zany pastora Rabe Nandrasana Dominique zany. Sy pastora ny ao tompoko hoy dadanay. Te ao amin'ny mamy izahay fa sy salama ity zaza ity. Mahery andro izy ity nefa mbola sampy enim-bolana akory aza. Dia naveriny mama indray tamin'ny olona niray no hoe ampodio pastora Rabe Nandrasana Dominique. Dia nody ny raiko. Rehefa avy tany an-trano izy dia napiditra bebe kokoa sady nameriny ilay teny matetiky. Ary izany ny sakana sy nampivavaka ny ray aman-dreniko satria nagnino sy ny ray sy ny mama vola havana hony. Sy fantany akory ilay fanambaran-tenan'Andriamanitra kaiky ity pastora ity fa sy izy fa ny zanany izay misangana eto androany zao. Besaka amintsika no mahasiary tegna homenatra izory vavolombelona ny amin'izay fantasika sy inoasika dia Jesosy Kristy Tompo. Hoy ty ray aman-dreny anankiray, lalo loatra gn'ananty pastora. Satria nahoana? Niara-ny fahafatesana ny vadiny, niara-ny fahafatesana ny zanany, ary sy ampy herin-tagno akory aza na sy ampy roy volana zay, dia niara-ny fahafatesana koa ny zanakalahy farany. Dia hoy izy hoe, efa tafahoatra loatra zany. Fa ny zavatra mahafinaritra kosa dia ny sy fialany zany olona izany amin'ny fizoroany ny amin'ny mahavavolombelony Jesosy Kristy azy. Mety ho maro ny olana sedraisika. Na ny fiara-hodiana aza dia efa misy miasa aloha sahady izay. Raha nana fiara iaho dia noentiko izay sy nana fiara fa mbola sy manana fiara. Fa ny olona na ny zanaky ny fifoazana izay tonga manatrika ity Ankaramalaza ity dia itao amina sy anambarana isika izay ampianarina sy mahafantatra izay inoasika. Dia aoka izory vavolombelona marina, izory vavolombelona mahatoky amin'ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo. Na ino adatrehana, na ho fahoriana, na ho sifisiana, na fizaliana mahamay, dia sy atao sakana ho fialana amin'ny fizoroana vavolombelona any Jesosy Kristy Tompo izany. Ny zanaky ny fifoazana dia mandray ny amin'ny modely ny finoana ireo ray aman-dreny mpifoazana maro izay ny zoro vavolombelona Jesosy Kristy hatramin'ny farany lanitra izany. Hoy ny Petera voalohany toko faefatra andininy fahelina amby folo. Fa raha misy mizaly satria kristianina dia aoka sy homenatra izy ka hankalaza an'Andriamanitra amin'izany anarana izany. Farany dia izao. Ny kristianina tafiditra ao anatin'ny faribolan'ny fizoroana dia ny fizoroana amin'ny alalan'ny fahafantarana sy ny fizoroana amin'ny alalan'ny finoana dia sy homenatra amin'izay inoana izy. Ka amin'izay ilay voninahitra izay nasalotra ny olombelona voalohany dia Adama sy Eva nefa very ka lasa elatra noho ny fahotana dia indro fa nosoloan'i Jesosy Kristy ho voninahitra vokatry ny fahafatesany teo amin'ny azy fizaliana. Io ny lazain'ny mpanao teolojia
misy mpampianatra testamenta vaovao ny salta eto izay lazaina hoe ascribed honor, izany hoe voninahitra no salorana, sy noho ny ezakasika, sy noho ny izay nataonsika tsara, fa noho ny fahasaran'Andriamanitra sy ilay finoasika azy dia no salorany Jesosy voninahitra isika, ascribed honor, voninahitra no salorana noho ny fandresesika tao amin'ny Kristy Tompo. Amaranasika izao lahateny izao dia hiara-isangana isika izay afaka misangana rehetra. Dia izao anaovasika azy mba sy anaovanareo manao solo loatra pastora, dia ho lazaiko amin'ny feoko somary mikarahona zany izy, dia mamarina miredona anareo mamaly azy rehefa aveo. Izao ny lohatenisika. Eto anatrehany fiangonana aho dia ilaza fa sy menatra aho satria fantatro izay inoako. Anareo koa ary. Vavasika. Izany no teny izy roanay vavolombelon'Andriamanitra. Anabarana indrindra zanaky ny fifoazana toby lehibe ankaramalaza. Fa sy menatra izahay satria fantatray tsara ianao Jesosy, izay namonjy, izay nanafaka anay tao anatin'ny fangirifiriana. Ary izany no izoroanay vavolombelona eto amin'ity isan-keritaona ity, mba hahaizanay ino anao, hahaizanay itory ny filazasara masina, hahaizanay izoro vavolombelona amin'izay rehetra andehananay. Sy feno ny teny Jesosy, fa ianao izay efa namboly ny finoana tao amin'ny zanaky ny fifoazana tamin'ny alalan'ny isan-keritaona ity, no ny fainainao masina, no amboly sy hitehiry mba ho feno fahafantarana anao Jesosy izahay, ka izoro vavolombelona amin'izay no anay. Jesosy sy mainsy mitombo eo amin'ny fiainanay, zahay kosa sy mainsy miena. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.